أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنتن نمانتن أراب وانسكريتا panarakat stapakan faitalaftin TVM amni zo marainani alaadi izo ralasa nabavi atonatin finuna Islam tsimtsaratsika miderany Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodransy fandrepalemana ho amin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviana akaiky ireo mpanaradia azy ary izay rehetra nanaraka ny sorodalany mandra-pahatongavana zany andro fitsarana izany raha lasa nabavy atao anatin'ny finoana Islam amin'ny ity androany ity dia iresaka lohahevitra lehibe anankiray zay lohahevitra mahakasika ny zanak'olombelona rehetra eto ambony tany na mpino islamo na tsy mpino islamo fa ny indrindraindrindra ianao izay mpino islamo dia tokony hifantoka tanteraka amin'ny ity lohahevitra lehibe zay ho resadresantsika amin'ny ity androany ity tsy inona izany fa ny fahaizanao mankasitraka any tompo Allah subhanahu wa ta'ala satria maro loatra ireo fahasoavana zay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala atsika zanak'olombelona saingy vitsy amin'ny tsika no mahatakatra izany ary vitsy antsika ihany koa no mahay mankasitraka sy miderany Allah ary zay indrindra no voalazany tompo Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an il-Karim manao hoe wa qalilum min ibadiy ash-shakur ary vitsy dia vitsy amin'ireo mpanompoko no mahafantatra na sy mahay mankasitraka ahy amin'ny fahasoavana maro izay nomeko azy saingy tadio raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam fa ny fahasoavana lehibe zay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala anao io dia ampitombony avoeny arakaraka ny fahaizanao mankasitraka azy raha nomeny fahasalamana anao androany dia nahaina ankasitraka azy isan'ny fomaraina dia ampitombony avoeny ny fahasalamana eo aminao raha nomeny anjara-pahasoavana kely anao amin'ity androany ity na haina ankasitraka azy tamin'izany zavatra izany dia ho ampitombony Allah avoeny ilay anjara-pahasoavana zay nomeny anao iny ka ho lasa lehibe sy miadana ary ho faly mandrakarivanao vokatra ny fankasitrahanao any tompo Allah subhanahu wa ta'ala zany dia efa niporofeny amin'ny andihateny manao hoe la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid raha ohatra ka mahay mankasitraka ianareo dia ho ampitombonay avoeny ny fahasoavana zay efa nomenay ianareo fa raha ohatra kosa mikomy ianareo tamin'ireo karazam-pahasoavana maro zay nomenay ianareo dia tadidio tsara fa ny saziny Allah mamaivay sy mavesatra ary tsy vitany zanak'olombelona ny miaritra an'izany raha tsy mahay mankasitraka any tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny olombelona eto ambony tany amin'ity androany ity dia iresaka teboka efatra isika zay tokony ahaizan'ny olona anankiray hankasitraka ny tompo Allah indrindra fa isika mpino islamo izay miaina eto ambony tany ny teboka voalohany dia tokony hankasitraka ianao fa nataony Allah ho isany ireo vahoaka ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam satria nahoana satria maro ny vahoaka zay mifandimy teto ambony tany fa isika vahoakan'ny Muhammad sallallahu alaihi wasallam no nataony Allah subhanahu wa ta'ala namarana anyty vahoaka eto ambony tany ity saingy atsika farany eto ambony tany kosa no voalohany miditra any amin'ny paradisany Allah subhanahu wa ta'ala no ny fanatanterantsika ireo didy amandalana zay napetraky ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala tamitsika ary vokatra ny fiatantsika ihany koa ireo fahotana maro zay nataony Allah subhanahu wa ta'ala kavaliny avy amin'ny Allah fitiavana manokany Allah subhanahu wa ta'ala dia himpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam no voalohany manokatra an'izany paradisa izany ary manaraka azy aorinao ny mpaminany rehetra zay tonga teto ambony tany aorinan'ireo mpaminany reo dia atsika vahoaka ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam no miditra ao anatin'izany paradisa izany
tadidio ihany koa raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam. Fa ny vahoakan'ny Muhammad sallallahu alaihi wasallam rehefa manao asa soa anankiray dia ampitombony Allah subhanahu wa ta'ala ho folo avo eny izany, ary tsy vitany hoe folo avo eny raha mbola sitrany dia mbola ho ampitombony fitopolo ary ho lasa fitonjato izany raha sitraky ny Allah subhanahu wa ta'ala, fa tsy ny asa soa ray dia midika ho ray izany eo anatreny Allah, fa no fitiavana antsika noho ny fahasoavany lehibe sy ny famindram-pony amintsika dia ampitombony ho folo avo eny izany, ary ampitombony ho fitopolo ihany koa raha sitrany, ary ampitombony be dia be mihoatra an'izay raha sitraky ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ary fahotana ray izay ataontsika kosa dia ho soratany Allah ho fahotana ray ihany zany, ary ho fafany zany raha ohatra ka tsika zany miroso amin'ny fibebana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka zay dia fahasoavana lehibe azo ny vahoakany zany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsy vitan'izany fa ny vahoakan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihany koa dia tafiditra amin'ireo vahoaka zay tsy ho saziana eto ambony tany, fa no atarana ny fanasaziana azy ireo any ankoatra raha tsy miroso ao anatin'izany fibebana izany. Fa ny vahoaka rehetra teo aloha dia nosaziny Allah teto ambony tany, ary mbola mitohy ny sazin'izy ireo any ankoatra. Ohatra amin'izany ny vahoakan'ny mpaminany Luto alaihi salam, izay lehilahy manambady ny lehilahy, vehivavy manambady ny vehivavy, ny simba ny fiarahamonina izy ireo, dia nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala ireo anjely namotika n'izany tanàna zany, ka ny ambony navadika no ambany, navadibadika izany tanàna zany, ka rendrika sy potika ary maty tao avokoa ireo vahoaka reo. Tahaka an'izany ihany koa ny vahoaka mpaminany Nuh, rehefa tsy nino any Allah, tsy nino ilay sorodalana noenty mpaminany Nuh, dia nalefa an'izany safidrano nanasazany ireo vahoaka reo. Tahaka an'izany vahoaka mpaminany Shoaib, vahoaka mpaminany Hud, vahoaka mpaminany Saleh, vahoaka rehetra zay tonga teto ambony tany, tonga teo alohan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia nosaziny sazy miatra avy hatrany. Fa tsika vahoakan'ny Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa dia no atarany ny sazintsika any ankoatra vao saziana raha ohatra ka mbola tsy miroso ao anatin'ny fibebana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Fa raha ohatra kosa tsika niroso tao anatin'ny fibebana dia ho fafany izany, ary tsy vitany hoe fafany fa tsy hita taratra ao anatin'ny takelaka fanoratana ny asa soa sy ny atsaratsy izany, dia tahaka nanao asa soa foana ianao teto ambony tany, ary izany mahamoramora ny fidiranao any amin'ny paradisan'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka fankasitrahana lehibe zay tokony ataontsika nataony vahoakan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam isika. Ny fisaorana sy fankasitrahana faharoa zay tokony ho ataon'ny mpino sy ny olombelona eto ambony tany dia ny fahazoanao n'izany finoana islam zany, nefa tsy nangataka an'izany akory ianao, fa fanamavanana sy fahitsiana avy tamin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Firy sy firy ireo manam-pahaizana, ireo manana an'izany saina mandinika lalina izany, saingy tsy nomeny Allah fahitsiana niditra tao anatin'ny finoana islam. Eny fa hatramin'ireo mpaminany aza nangataka sy naniry fatratra ireo fianakaviana akaiky mba hiditra ao anatin'izany finoana islam, saingy Allah subhanahu wa ta'ala tsy nanaiky an'izany. Andaontsika haka ohatra mpaminany Nuh alaihi salam, naniry fatratra izy, ny vadiny sy ny zanany mba hanaraka an'izany finoana islam zay noentin'izany, saingy tsy noekeny Allah subhanahu wa ta'ala, fa maty tao anatin'ny fikomina ary maty tao anatin'ny safidrano ny vadiny sy ny zany sy izany zanany izany. Tahaka an'izany ihany koa mpaminany Luto alaihi salam, naniry fatratra izy ny vadiny mba hanaraka ny finoana zay noentiny, saingy ny vadiny dia niaraka ny tsikombakomba tamin'ireo vahoaka mpanao ny tsirariny, ka nosaziny Allah niaraka tamin'ireo vahoaka nanao an'izany tsirariny izany. Tahaka an'izany ihany koa mpaminany Ibrahim alaihi salam, naniry fatratra izy, ny papany, ny rainy zay niteraka azy mba hanaraka ny finoana zay noentiny, saingy safidiny Allah subhanahu wa ta'ala ny ahafatesany zany rainy zany tao anatin'ny fanompon-tsampy tamin'izany fotoana izany. Ary mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naniry fatratra izy mba ahafatesany zany rahalandray Abu Talib zany ao anatin'ny finoana islam, saingy rehefa tonga teo am-pialanaina izy, ny tambitamby mpaminany sallallahu alaihi wasallam, nanazava mpaminany mba midira ao anatin'ny finoana islam anao, ahafahako manavotra anao eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala, saingy Allah tsy nanaiky an'izany,
fa maty tamin'ny fanoana fanompoan-tsampy izany Abu Talibo ka nalahelo i mpaminany sallallahu alaihi wasallam nitomany i mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa nalahelo sy nitomany izy dia nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala le andeha teny masina miteny manao hoe innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Ianao ry Muhammad tsy mifidy na manitsy olona zay tianao ahitsy fa kosa ry Muhammad Allah no tompoteny farany amin'ny fahitsiny olona anankiray. Allah no tompoteny farany amin'ny fidiran'ny olona anankiray sy ny fanarany an'izany finoana Islamo izany. Ka ho anao raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam, tsy vokatra ny sainao nandinika, tsy vokatra ny fahaizanao manokana, tsy vokatra ny fikaroanao manokana no nahazoanao an'izany finoana Islam. Firisifiry ny olona zay nanao fikaroana fandiniana lalina mahakasika ny finoana Islam saingy tsy nomeny Allah subhanahu wa ta'ala fanamahevanana sy ny fahitsina nanaraka an'izany finoana Islam. Fa ianao izay mipetraka tao an-tranonao dia teraka tao anatin'ny finoana Islam. Ianao izay nisy zavatra kely nandalo teo amin'ny fiainanao ka nahatonga anao resy lahatra nanaraka ny finoana Islam, zany dia mendrika ankasitranao ny Allah, isoranao ny Allah subhanahu wa ta'ala satria ny fiteneninao la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah antoka lehibe ny idiranao amin'ny paradisa amin'ny andro farany, ary zany ihany koa dia efa namafa ny fahotana izay nataonao tamin'ny andro izay nidiranao tao anatin'izany finoana Islamo izany. Ny teboka fahatelo izay tokony hankasitrantsika any tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia ny fanomezananao an'izany fahasalamana izany. Raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam, firisifiry ny olona izay matory tamin'ny alina dia tonga ny maraina efa tsy velona intsony fa niaraka tamin'ny alina na niala tamin'ny alina iny ny fanany tamin'izay fotoan'izay. Fa ianao mbola nosafidiny Allah ho isan'ireo velona eto ambony tany. Firisifiry ihany koa ireo olona izay ny fo maraina dia manomana handeha amin'ny hôpitaly hijery ny fahasalamany. Firisifiry ny olona amin'ny fo maraina izay nanao analizy rehefa amin'ny fo maraina andeha anao an'izany analizy na ihany koa miandro valin'izany analizy zany. Firisifiry ny fo maraina mandeha miakatra hôpitaly sy sahirana ao anatin'izany resaka fahasalamana zany sy mikarakara izany fahasalamana izany. Fa ianao kosa dia tsy nieritreritra an'izany fo maraina zavatra hafa no eritreretinao, tsy mba nandinika an'izany fahasalamana zany fahasoavana lehibe eo aminao izany zavatra zany. Ary fantaro ny fahasalamana no loharanonkarena eto ambony tany. Ka raha ohatra ka manan-karena tahaka ny ahoana ianao nefa tsy eo ny fahasalamanao dia ohatra ny zava-poana ny izany harenanao zany, tsy misy fahafinaretana azonao amin'izany harena izany. Na ihany koa raha ohatra ka nieritreritrana handeha hitady na hiari-karena ianao nefa tsy ao aminao ny fahasalamana dia zava-poana izany, tsy vitanao izany. Eny fa hatramin'ny fanatanterana ireo fanompona maro samihafa. Raha nieritreritrana anao sola, raha nieritreritrana haifehivava, na eritreritrana dia anao haji ka tsy ao aminao izany fahasalamana zany dia tadio raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam fa ny fipetrana sy ny fatoriana eo ambony fandriana no zavatra azonao atao fa kosa tsy misy tanteraka ao izany fanompona izany. Ka misorany Allah subhanahu wa ta'ala ianao mbola nahazo an'izany fahasalamana zany. Ary tadidio fa teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam misy fahasoavana lehibe anankiroa izay eo amin'ny zanak'olombelona sy ny mpanompo anankiray saingy tsy tsapan'izy ireo izany raha tsy efa miala eo aminy izany. Inona ireo fahasoavana lehibe anankiroa dia ny fahasalamana sy ny fananana an'izany fotoana eo amin'ny fiainana zany. Ka tadio raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam, tsy tsapanao io fahasalamana izay eo aminao io raha tsy efa mandamaka eo am-pandrinanao, raha tsy efa mandeha eny amin'ny hôpitaly ianao, raha tsy efa mamangolona marary ianao, eo vao tsapanao hay fahasoavana lehibe izany fahasalamana izany. Ary izany indrindra nahatonga any mpaminany sallallahu alaihi wasallam mampianatra antsika midera hatrany hatrany ny situation misy antsika. Mifo maraina ianao avy matory dia nampianary ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam doa spécial manao hoe alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Dera ho an'i Allah, fankasitrana ho azy izay namerina ndray ny fanahinay taorian'ny fahafatesana kely izay nandalovanay, satria ny
torimaso dia toy ny fahafatesana. Ny torimaso dia anabaviny zany fahafatesana izany ka mbola ny velominy Allah anao mahatonga mbola velona taoriany zany fahafatesana kely izay niainanao izany. Rehefa avy ny sakafo anao dia mbola nomeny amin'ny ampianariny mpaminany sallallahu alaihi wasallam doa ihany koa zay tokony ataonao hoe alhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani wa ja'alani min almuslimin. Dera sy fisaorana ho an'ny Allah nampihinana anahy, nampisakafo ahy ary nampisotro ahy ary mbola nametraka ahy ho isan'ireo mpino islam. Ary tadidio tsara fa rehefa avy toilette anao, avy WC anao dia mbola nampianariny mpaminany sallallahu alaihi wasallam doa spesialy zay miteny manao hoe alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Dera sy fankasitrahana ho an'ny Allah zay nanome anay hery sy ny fankamorana tamin'ny famohanany zavatra mavesatra teo amiko. Tadio raha lasa nabavy anatin'ny fina islam fa tao anatin'ny 20 taona 30 taona anao nandeha niditra an'izany toilette zany tsy mbola nisy fasahiranana izay nahazo anao. Fa misy olona ne ka hamoaka an'izany pipi zany dia sarotra aminy mamoaka an'izany. Misy olona ne hamoaka an'izany maloto ao amin'izany dia sarotra raha tsy mandalo opération vao natafavoaka an'izany. Ary firisifiry ny olona maty vokatra ny tsy fahavitany mamoaka an'izany maloto ao amin'izany. Fa ianao nandritra ny 30 taona zay niainanao, 40 taona zay niainanao, tsy mbola nisy na dia kely aza fasahiranana tamin'ny famohanan'ireo loto ireo ka dia rao Allah subhanahu wa ta'ala ankasitrao tompo Allah subhanahu wa ta'ala tamin'izany fahasoavana lehibe zay azonao izany. Farany raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam dia ny fahaizanao mankasitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala amina situation rehetra zay misy ianao, na mijaly ianao, na manankarena ianao, na afampanadinana ianao, na ny double classe ianao, na efa manambady ianao, na mbola tsy manambady ianao. Indraindray manko antsika mijery le tombontsoa manokana zay iainantsika eto ambony tany. Hatramin'izao efa 5 taona, efa 40 taona zao tsy mbola nahazo zanaka, tsy mbola nahazo asa raikitra ka lasa mametsiny any Allah subhanahu wa ta'ala anao amin'izany situation zay mandalo eo aminao zany. Ndao tsika haka an'ity tantara anankiray zay nandalo tamin'ny vanim-potoana anankiray ity. Nisy tanora lahy anankiray kivy teo amin'ny fiainany dia niditra izy nandeha hisotro toaka tao amina bara anankiray. Rehefa tonga ny komandiny toaka sy ny tsakitsaky dia rehefa mihinana an'izany sady misotro an'izany toaka zany teo izy dia miraradraraka ny ranomasony. Dia tsikatry ilay tompon'ny bara hoe misy problème lehibe angamba n'ity tanora ity mahatonga azy mitomany. Ka lasa izy nanantona zany tanora zany ka nanontany azy, ory tanora, manana problème ve ianao mahatonga anao mitomany tahaka izao? Dia niteny iny tanora iny hoe eny, tena manana problème lehibe ao eo amin'ny fiainako. Satria nahoana? Satria hozy izy za mahatsapa fa Andriamanitra na izany tompo zanahary zany dia tsy mankaty ahy. Ary mahatsapa ihany koa zao fa miangatra amiko zany tompo zanahary zany. Ary indraindray zao mino fa tsy misy zany zanahary zany. Raha ohatra ka mino izy dia miangatra any amin'olona manan-karena fa tsy mahantra tahaka zao. Dia niteny zany rangahy zany hoe inona no antony mahatonga anao miteny an'izany resaka ohatra zany amin'ny fiainanao? Dia nitantara iny tovolahy iny hoe zao ozy izy 13 taona ankehitriny. Saingy zao 13 taona zany tsy mbola asa raikitra azoko, tsy mbola tafiditra ao anatin'ny fanambadiana, tsy mbola mananjanaka, mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreniko ary mbola ho velominy ireo ray aman-dreniko ihany koa. Ny zavatra rehetra zay nataoko dia tsy nisy tafavoaka na dia ray aza. Ny zavatra zay nataoko na ny business sy ny varotra na ny asa zay nikatsahako dia tsy nisy tafavoaka avokoa. Farany mbola ao anatin'ny fasahiranana mitady asa na dia ariary zato aza tsy hitako ao anatin'ny andro anankiray. Ka zao izy dia anisan'ny olona ratsy vintana indrindra eto ambony tany. Rehefa niteny an'izany izy dia nisy lehilahy teo akaikiny niteny azy, ortovolahy, move fantatrao izy fa zao dia manana rahalahy 5 taona mitovy aminao any amponja izy ankehitriny ary voaendrikendrika tamin'ny zavatra zay tsy nataony akory. Ary voasazy izy ho hipetraka na higadra mandritra ny 20 taona tamin'ny zavatra izay tsy nataony akory. Ka fanontaniana mipetraka aminao tovolahy,
moa ve ianao mahasamilaza fa ianao mbola ratsy situationao mihoatra n'izany rahalako zay voendrikendrika migady 20 taona izany. Rehefa nyteny an'izany dia nanomboka ny sava ny tokan'izany tovolahy zany. De nisy olona anankiray indray nanatonazy Clémaina, ory tovolahy 5 taona zao ankehitriny, saingy nanomboka za voateraka mandraka ankehitriny tsy mbola nahavita nandeha na de indray mandeha fa eto amin'ity seza ty no atosika ny tenako, nefa maniry fatratra handeha tahaka ny anao mandeha io. Nanomboka taitra indrangah iny tovolahy iny, de niteny ihany koa le tompo mibara, ory tovolahy zao izy dia mananjanaka 5 taona zay vao nahavita ny fianarany ary nahazo ny diplômany ary nahazo ihany koa izany asa vaovao zany, saiky nindosy ny fahafatesana izy tamin'ny herinandro lasa teo ary nalevinay. Moa ve ianao ratsy situation mihoatra an'izany? Niteny ihany koa ny olona sasany teo akaikiny, ory tovolahy be debe ny olona feno 5 taona mitovy aminao, saingy marenina izy ireo, maniry fatratra ny aheny feo saingy marenina. Misy sasany mona ary misy sasany marary any amin'ny hôpitaly ary misy sasany nandritra ny 5 taona tsy manana na de toerana ialofana na ipetrana fa ianao mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreninao. Maro ny olona 5 taona ianjadiny zany aretina zany, misy ny gadra any amponja, misy ny zavatra zay mahazo azy, fa ianao mbola tsy nahazo an'izany figadrana izany, mbola misy toerana ialofanao, mbola mahita sakafo iainanao andavanandro, fa ianao kosa mijery ny amboninao fa tsy mba mijery ny olona zay eo ambaninao. Ka afatray aminao ry tovolahy, rehefa ianao manana olana atreo ny olana zay eo aminao fa aza miboboka toka, fa ny fisotroan'ny toka dia tsy manome vahaolana eo aminao fa mampivangongo ny olana, satria rehefa afaka ny tokanao dia tadidinao ny olana nefa tsy mbola afaka amin'izay fotoana zay, fa arakaraka ny sotronao toka no ampivangongo ny olana eo aminao. Ka atreo ny olana ary mahaizanao mankasitraka ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala mba hahafahanao mankasitraka azy sy ampitombony na hamahany izany olana zay mianjady eo aminao zany. Taorian'izany dia tonga saina ilay tovolahy ary nanomboka izy niezaka teo amin'ny fiainany, nanomboka izy nankasitraka ny Allah ary farany dia tafavoaka ihany teo amin'ny fiainany. Baranantsika azy raha lasa nabavy anaty fifonina Islam, na inona situation zay misy anao de mahaiza mankasitraka ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, na de mafy aza ny mahazo anao, fa mbola misy olona ny mafimafy ny iainanao no iainany, mbola misy olona ny ratsiratsy ny situation zay iainanao no iainany. Raha ohatra ka tsy afa-panadinina indray mandeha anao, misy olona ny nakabaka efa 40 tsy mbola afaka. Raha ohatra ka ianao tsy mbola manambady, misy olona ny efa 80 taona tsy mbola manambady. Raha ohatra ka tsy mananjanaka anao, efa misy olona ny mandeha 4 taona tsy mbola nahazo an'izany zanaka izany. Raha ohatra ka ianao mirenireny fotsiny tsy zavatra leha, de tadidio fa maro ny olona zay mipetraka any amin'ny hôpitaly maniry handehandeha tahaka ny nataonao. Ka mahaiza mankasitraka any Allah subhanahu wa ta'ala. Ary tadidio ny fahaizanao mankasitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala ny antoka lehibe idiranao any amin'ny paradisa. Tantara i mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe amin'ny andro farany ozy izy dia tompo Allah subhanahu wa ta'ala mitsara ny olona rehetra. Ka misy lehilahy anankiray zay teneniny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe midiranao ao anatin'ny paradisa noho ny famindrampoko. Taitra zany lehilahy zany ka niteny tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, ory tompo Allah, zay hiditra ao amin'ny paradisa noho ny fanompoako anao fa tsy noho ny famindramponao. De teneniny Allah subhanahu wa ta'ala fanondroany taminy, andao ozy izy ianao miditra amin'ny paradisa noho ny famindrampoko. Mbola niteny ihany zany rangahy izany hoe zaho miditra ao amin'ny paradisa noho ny fanompoko anao sy ny asa vitako tany ambony tany fa tsy noho ny famindramponao. De mbola navelony Allah fanteny midira amin'ny paradisa anao noho ny famindrampoko, de mbola tsy nanaiky zany lehilahy zany ka niteneniny Allah tamindreo anjely manao hoe ory anjely, alaivo ozy izy ny balance fandanjana ny asa rehetra. De lanjao ozy izy ny fanompona rehetra zay nataon'ity lehilahy ty nanomboka izy voateraka mandra-pahafatesany, ataovy amin'ny ilany balance ary alaivo ozy izy ny fahasoavana azony tamin'ny vonga maso anankiray fotsiny de lanjao.
rehefa nilanjana zany de hita fa le fahasoavany vonga maso anankiray mbola navesatra noho n'le asa zay nataony zany olona izany. Ka teneniny Allah subhanahu wa ta'ala hoe ento izy amin'izao fotoana zao abdiro any anatin'ny afobe satria tsy nahavitana nefa ny fahasoavana zay nomeko azy ny fanompona zay nataony. De teo iny rangahy nitodika ka nifona tamin'ny Allah, o re tompo Allah, mangataka aminao za mba hiditra ao amin'ny paradisa noho ny famindramponao. De mbola vokatry ny famindrampony Allah subhanahu wa ta'ala no nanekeny ka niditra tao anatin'ny paradisa izany lehilahy zany. Tiantsika tongavana amin'izany. Na inona ny fanompona zay ataonao fa ny fahasoavany vonga maso anankiray fotsiny tsy vitanao manefa n'izany zavatra izany. Ka firy ny fahasoavana eo aminao. Isao ny fahasoavany maso, isao ny fahasoavany sofina, isao ny fahasoavany vava, isao ny fahasoavany zany hoe miaina ampilaminina tsy misy aretina zany, isao ny fahasoavany tanana sy ny tongotra ary ny kibo sy ny rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Raha isainao izany fahasoavana zany de atonganao ahay ankasitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala ary ahay anompo azy sy tsy hitsahatra amin'ny fankasitrahana zany tompo Allah subhanahu wa ta'ala zany. Kamarantsika azy raha lasa nabavy anatin'ny fona Islam, maiza mankasitraka ny Allah, raha mahay mankasitraka azy ianao ampitombony avoeny ny fiainanao. Raha tsy mahay mankasitraka azy ianao dia sazy mahery vaika ho azonao araka ny voalazany ao anatin'ny boky masina al-Qur'an Karim. Ary antsika piny Islam raha teo notezaina sy nobeazina amin'ny fankasitrahana ny Allah subhanahu wa ta'ala ka averimbereny matetika isan'ny fo maraina na aiza ny teninao hoe alhamdulillah, mahazavatsoa anao alhamdulillah, mahazavatra tsara anao alhamdulillah, afa-panadinanao alhamdulillah, nanambady anao alhamdulillah, ny situation rehetrarehetra zay misy anao de averimbereny ny teny hoe alhamdulillah fa zany no azahoanao na ihany koa ampitombo ny fahasoavana eo aminao. Zay ngamba no fandaharantsika tamin'ity androany ity. Sorako anao nanaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako de mametraka mandrapitafa ho amin'ny alahady herinana toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.